Iara ivavaka isika rehetra misaotra sy midera manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao misaotra anao raha mbola nomenao ty andro pahasoavana ity izay azahoanay manaraka izao fandaharam-potoana izay ankalazana ny isataonan'ny tobo lehibe akaramalaza ary mankalaza izao fotoan-dehibe izao misaotra anao satria tsy avelanao hangina ny teninao fa mbola miteny aminay isan'andro ianao ary mbola mampianatra anay arak'izay sitraponao tokoa eo amin'ny fiainanay manontolo koa na dia tsy manatrika mivantana amin'ny alalan'izany fotoana lehibe izany aza dia manatrika anao kosa amin'ny alalan'izao fotoana izao ka dia mino sy mananteny zay fa Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay ianao koa dia mangataka aminao zay Jesosy eo mamangy anay amin'ny alalan'ny teninao ary aoka ny fanahy no masina no anokatra ny fonay anala zay rehetra tsy araka ny sitraponao indrindra ny anavozanao ny fanoloratenanay mba homendriky ny filazantssaranao zahay dia amin'ny anaranao Kristy mavonjy avy any Nazareta no anirinay sy ametrahanay izy mivavaka izany misaotra Tompo amen miara misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana raha mbola afaka miaona ampifaliana amin'ny alalan'izao fandaharam-potoana ny isataonan'ny tobo lehibe akaramalaza izay ankalazantsika ny fa 7 taona n'izany tobo lehibe izany misaotra ny Tompo satria mbola omeny fotoana isika rehetra afaka miaraka midera sy mankalaza ary indrindra manome voninahitra ny anarany amin'ny alalan'ity fotoana ity ary handre ny fampianarana arak'izay fandaharam-potoana rahateo sy ireo toriteny ny lahateny izay manamarika izao isataonan'ny toby lehibe izao koa dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola mahazo ity andro pahasoavana ity ka hitondrany Tompo antsika indray amin'ny alalan'izao fandaharam-potoana izao ny teny faneva moa izay verimberina trany isaky ny misy fotoana na fampianarana na toriteny na lahateny
dia araka izay hita ao amin'ny apokalipsy toko 7 ny 15 tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka azy ireo koa ary tsy hamon'ny anarany eo amin'ny bokon'ny fiainana tokoa aho. Zay no teny faneva zay hanjarantsika. Fa amin'ny tian'io ty kosa dia ny lahateny zay nomena ny tenanay ho halahatra eto dia mitondra ny lohateny hoe ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen. Apokalipsy toko 1:7b. Fa tsara raha somary vakitsika kely ny apokalipsy toko 1 ny 4 ka hatramin'ny 8 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona mamangy ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy masina, fanahy 7 izay eo anolohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy ilay matoa amin'ny maty ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiatsika ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotatsika tamin'ny rany, sady efa nanao atsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy azy, ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen. Izaho no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Amen. Zava-dehibe loatra amin'ny fiainana maha-kristianina antsika ny mahafantatra ny antom-pisihan'izay fiainana maha-kristianina antsika izay. Fa anisan'izay antom-pisihan'ny fiainana maha-kristianina antsika dia ny atsapana indrindra fa Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga anofo izay niditra teo amin'ny fiainantsika, no mitondra antsika ho amin'ny lalam-pahasambarana mandrakizay. Ao anatin'izany fiainana maha-kristianina izany nefa dia misy tokoa ny faneanjehana mahazo ny fiainana maha-kristianina antsika, satria tsy mandeha mora izany atao hoe mizotra ho amin'ny lalana, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay izany, fa Jesosy dia efa nanambara mazava fa izay rehetra manaraka ao ny Tompo dia aoka izy hitondra ny hazo fijaliana. Ao anatin'ny fanoratana ny bokin'ny apokalipsy indrindra izay anjarantsika dia tsara raha asiana fitarihan-teny kely fohy mahakasika momba n'izany bokin'ny apokalipsy izany, mba ahafahantsika rehetra mahatsapa ny asarobidin'ny ity bokin'ny apokalipsy ity. Raha mandinika isika ny tantara ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia tantara zay efa niseho taloha zany raha ny fomba fandiniana azy, kanefa izao nitsarovy. Manan-kolazaina amin'ny fiainana ankehitriny ihany koa zany, ary mbola manana kolazaina amin'ny fiainana ho avy ihany koa ity bokin'ny apokalipsy ity. Mety misy koa mihevitra fa milaza ny zavatra ho avy fotsiny ny bokin'ny apokalipsy, kanefa raha mandinika ny votoatin'ny boky isika dia tantara toa tantara mampiorooro no hitantsika ao. Izao ny tsarovy. Ny bokin'ny apokalipsy dia tsy hafa fa fampaherezana indrindra ho an'ny kristianina, fa na dia mandalo zavatsarotra sy fanenjehana mafy aza ny kristianina, ary na dia manapatra ny heriny aza satana, dia izao ny tsarovy hoe misy fetrany izany fa tsy maintsy mandresy Andriamanitra. Io no anisan'izay mivotra indrindra ao anatin'izany bokin'ny apokalipsy izany, zany hoe fampaherezana ny fiainan'ny kristianina mba tsy ho kivina sy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy, fa hiazona hatramin'ny farany ilay famonjena izay efa nataon'Andriamanitra ho azy amin'ny alalan'i Kristy. Fa na dia misy tokoa zany fampahoriana,
fampijaliana ary zavatsarotra samihafa miatra amin'ny fiainana kristianina noho ny maha-kristianina azy zany dia tokony tsy hokivy ny kristianina, tsy hokivy ny mino fa Andriamanitra no tompony teny farany ary tsy maintsy mampandresy izay rehetra mino azy izy. Raha ny teny hoe apokalipsy no resahana avy amin'ny teny hoe apokalipsy amin'ny teny frantsay dia raisina amin'ny alalan'ny teny grika hoe apokaliptaine, ny heviny dia hoe manala saritava na adika teny malalaka ihany koa hoe manambara na mampiseho, ka dia ezahana ny ampiseho ny hevitr'Andriamanitra marina amin'ny alalan'ity boky ity. Na dia milaza sy manambara ny zava-misy tamin'ny fotoana nanoratana azy aza ny boky, dia milaza ihany koa fa efa akaiky ny farany, efa akaiky ny farany. Ambarany fa miaratsy izao tontolo izao izay anjakan'ny Satana, ary ny ratsy dia manjaka amin'ny alalan'ny fiainan'ny fahajenitilisana, satria ao anatin'izany fiainan'ny fahajenitilisana zany indrindra no mahatonga n'ireo jentilisa izay tsy mino ary tsy mankatoa an'Andriamanitra hanentsika ary ampahory ny kristianina. Koa mampahery ireo kristianina izay mpanaradian'i Jesosy amin'ny alalan'izao taratasy izao jaonina apôstôly amin'ny alalan'ny afatra Jesosy. Noho izany nosoratana indrindra izao taratasy izao ho fampahirezana ho ny fiangonana, ary ny fiangonana fito tany Azia Minora indrindra no ivantanan'izao taratasy izao. Koa eo anatrehan'ny fanenjehana dia ampahirezana ny fiangonana. Zao no teny izay nomena hampahirezana ireo fiangonana dia ireo fiangonana fito izay voalaza ato anatin'ity bokin'ny apokalipsy ity. Ho an'ny fiangonana any Efesosy dia ampahirezina izy mba hanana fitiavana, iorina amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany ka iaina ilay fitiavana voalohany izay efa nitiavan'Andriamanitra azy. Ny fiangonana ny Smirna indray dia ampahirezina mba hanana faharetana, tsy hokivy na hoketraka fa aharitra hatramin'ny farany amin'izay fiainana maha-kristianina azy. Ny fiangonana ny Pergamosy dia entanina mba tsy ho tratry ny fanompoan-tsampy na ho lasa hanompo sampy izy ka siala amin'Andriamanitra marina. Ny fiangonana Antiatira dia ampahirezina mba hahatonga azy ireo tsy iaina ao anatin'ny atao hoe fijangajangana, satria anisan'izay manimba ny toetra mahazanak'Andriamanitra zany. Ny fiangonana any Sardisy dia ampahirezina mba hiambina izy ary siambina hatramin'ny farany, ary ny fiangonana ny Filadelfia dia ampitandremana mba hitandrina ny teny izay efa nomena azy fa izany teny zany no anisany mampiorona ny fiainana ao amin'ny maha-kristianina azy. Ary ny fiangonana any Laodikia farany dia ampahirezina ary amporosihana mba hazoto hibebaka izy. Arak'izany diavana dia ambara amin'ny alalan'izao bokin'ny apokalipsy izao mba iorenana tsara amin'ny finoana sy orina tsara amin'ny finoana ny kristianina ka sino an'Andriamanitra marina izy, dia mampanantena zava-baovao amin'ny Andriamanitra. Zany hoe ampahafantarina ny mino fa tsy ho foana akory io fanoloran-tena izay hataony ao amin'ny Kristy io, fa amin'izay anoloran'ny fiainany ao amin'ny Kristy no ananany ny fiainam-baovao ka hatonga azy hahatsapa ny asarobidiny zany fiainana kristianina zany, satria homena azy rehefa maharitra amin'ny finoana izy ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Milohany zany fotoana zany anefa dia ambara ny boky mazava tsara fa tsy maintsy isy ny fitsarana. Ireo mpanao ratsy izay nanao zavatra tiaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ho tsaraina araky ny asany izy, ary ireo tsy maharitra amin'ny finoana ihany koa dia ho tsaraina araka izany asany zany. Eo anatrehan'izany dia zava-dehibe ho atsika ary ity lohahevitra izay anjarantsika ho velabelariny eto ity. Mbola averina trano ny lahateny izay ambara eto dia ny hoe, ary
hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Raha mandinika izany teny zany sika dia mampieritreritra tokoa zany, mampieritreritra zany. Ary raha mandinika hoe hitomany azy ny firenena rehetra, ny fanontaniana mipetraka eto dia ny hoe ranomasom-pifaliana ve noho ny fahitana ny famonjen'i Jesosy sy ny fahatongavany Jesosy ho avy amin'izay ahitany azy eny amin'ny rahony lanitra, sa ranomasom-pahoriana noho ny loza mitatao zay hiatra amin'ny fiainany. Mba amaliana izany fanontaniana izany dia ndeha ary jerentsika ny fandehan'ny tantara zay ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy. Ka dia ho jerentsika voalohany ny zava-misy tamin'izany ka nahatonga izao fanoratana ny bokin'ny Apokalipsy izao. Azo lazaina fa vokatry ny fanenjehana kristianina tamin'izany no antony nanoratana ity boky ity. Ampahirezina ny mino fa na dia misy aza ny fanenjehana sy ny fampijaliana eny hatramin'ny fahafatesana martiora dia tsy tokony hemotra na hamoy fony kristianina fa ijoro hatramin'ny farany. Fa na dia misy aza izany atao hoe erin'ny ratsy zany dia zao tsy maintsy mandresy Andriamanitra araka nefa nambara teo. Fa inona tokoa moa no zava-misy mahatonga ny fampahirezana ho an'ny fiangonana na ho an'ny kristianina amin'ny alalan'izao boky izao. Ity boky ity dia araka nefa nambara teo dia nosoratana indrindra ho an'ny fiangonana 7 tany Azia Minora. Ary ambara ao anatin'izany indrindra raha mandinika ny teny faneva zay nomenantsika eto dia miverimberina mandrakariva ilay teny hoe zay maharesy, zay maharesy. Ka raha miresaka izany maharesy izany dia tsy hafa fa hampahafantarana ny kristianina indrindra fa raha mihemotra izy na kivy izy na miala amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra izy dia ny hevitra izany dia resy izany. Ka rehefa resy mazava ho azy dia tsy eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainany fa Satana no manjaka sy mamatotra ary mangeja izany fiainana. Ary tsy ho tanteraka ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, ary tsy anisan'izay iombodova amin'i Kristy ao amin'ilay fanjakana maritra mandrakizay ny olona zay resy. Araka izany mila fananarana sy fampahirezana ny fiangonana. Fa tamin'izany dia anisan'izay nanasirana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ary ila tsy ho zakan'ny fiainan'ny kristianina ny fitenenan ratsy zay nataon'i Jiosy taminy, niatra tamin'izy ireo. Ary teo ihany koa ny fanenjehana zay nataon'i Jentilisy. Ka tao amin'ny fiangonana ray ohatra tamin'ireo fiangonan'ireo dia voalaza misitsy fa nisy mihitsy ny seza fiandrianan'ny Satana. Ary nisy kristianina zay novonoina ho tonga martiora tamin'izany. Izany ito hoe zavatra na fanenjehana miantra amin'ny fiainan'ny kristianina zany. Indraindray toa mahatonga ny olona mieritreritra hoe mbola eo ihany ve Andriamanitra? Mbola miasa ve Andriamanitra? Mbola mahita ny fiainanay ve Andriamanitra? Ary nahoana zay no hiaran'izao fampahoriana mafy sy fijaliana izao? Mety ho kivy no manoloana an'izany ny fiainan'ny kristianina. To tsy tsaroany mazava tsara ny aminy hoe aiza marina Andriamanitra, nahoana Jesosy no tsy miaro anay eo anatrehan'izao fampahoriana sy fanenjehana mafy miatra amin'ny fiainan'ny kristianina izao. Fakapanahy ho an'ny kristianina zany. Ary azo lazaina hoe tena ady am-panahy mihitsy, tena ady am-panahy mihitsy. Ka dia nisy mihitsy ireo zay nieritreritra ny hoe hiala ao amin'ilay maha-kristianina azy satria mafy loatra ny zavatra menjady eo amin'ny fiainany. Vokatr'izany indrindra
dia mila ampahirezina tokoa izy ireo fa misy tokoa ireo zay nanda any Kristy, ireo zay azo lazaina hoe niala tamin'i Kristy, ary misy mihitsy aza ireo fampianarana santo zay tafiditra tao anatin'ny fiangonana tahaka an'izany ohatra ny fampianaran'ny Nikolaita zay nanome alalana ny kristianina sinana ny sakafo ny fanompoan-tsampy sy ijangajanga, ary izany fampifanarahana izany zay natao dia mba hahatonga an'le hoe ho marimaritra iraisana sady tsy miala amin'ny maha-kristianina anao saingy manao sy manaraka ny fomba fanao ny izao tontolo izao, mba tsy ahaliara ny fanenjena sy ny fampijaliana. Zao anefa nitsarofy tsy afaka mametraka maritramaritra iraisana toy izany ny fiainana maha-kristianina, tsy misy maritramaritra iraisana toy izany ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa eny de eny ho ny soratra masina, tsia dia tsia. Noho izany ilaina ny faharetana, izany hoe amporosiana ny kristianina aharitra hatramin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena ho ny soratra masina. Io no maharesy zay maharitra hatramin'ny farany, na de misy aza fanenjehana miahatra aminy de zao miazona mafy ny finoana izy ary naharitra tao amin'i Kristy tamin'ny fiainany manontolo, dia izay no lazaina hoe maharesy. Mila fampahirezana mafy ny kristianina fa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana tokoa ny fangatsiapo. Ny fiangonana dia azo lazaina hoe sary-piaro tamin'ny fampianarana, kanefa dia fatatsika tsara fa nisy tokoa zany atao hoe fangatsiapo zany. Raha mandinitra ny amin'ireo fiainan'ny fiangonana sasany, ny amin'ireo fiangonana fito ireo sika, ny fiangonana tao Efesosy dia efa nandao ny fitiavana voalohany. Ny fiangonana tany Sardisy dia lazainy hoe manana anarana ho velona kanjo maty ihany. Ny fiangonana tany Laodikia dia sady tsy mangatsika no tsy mafana, kanefa dia afa-po amin'ny toerana misy azy zany fiangonana zany. Ary izay no anisany manahirana, satria misy mieritreritra ny hoe rehefa tsy voatohitohina ny fiainana maha aranofo maha olombelona azy, rehefa tsy mitondra fangirifirina ao anatin'ny fanenjehana sy ny zavatra maro samihafa eto amin'ity fiainany ity izy, dia milamina ny fiainany, fa ny fiainany mba manompo an'Andriamanitra ihany. Fa tsy izany no izy, tsy izany no izy, fa tokony ijoro amin'ny maha-kristianina azy ny fiangonana, ary na de misy aza ny fanenjehana de zao tokony ahatsapa hoe tsara lavitra ny ao amin'i Jesosy Kristy, ary tsy misy maharombaka ny amperan-tanàn'Andriamanitra rehefa miorina tsara ho amin'izany ny fiainana maha-kristianina. Arak'izany ary zava-misy tokoa de zao, raha sendra fakapanahy mafy dia mora miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona. Ny zavatra tokony ho tsaritsika de zao, ny kristianina velon'ny finoana dia manana ny Kristy ho modely eo amin'ny fiainana izy. Raha miaritra Kristy dia alao fianarana ho atsika koa izany, fa izay mitomany aty amin'ity fiainana ity dia ho faly ho amin'ilay fiainana mandrakizay ho ny tenin'Andriamanitra, ho dy fifaliana ny fahorianareo ho Jesosy Kristy. Riavana zavatra misy eo amin'ny fiainana ny fiangonana ankehitriny tso zany toe-javatra zany, fa misy ny toe-javatra zay fanenjehana sy fampahoriana mahazo ny fiainana kristianina amin'izay hijoroany marina maha-kristianina azy, ary ireny indraindray mety mahatonga ny sasany ho kivy sy ala hoe fa aiza ianao Jesosy, nahoana ianao no tsy manampy anay amin'izao toe-javatra misy iainanay ankehitriny izao. Ary indraindray mety alay-panahy ihany koa isika hoe aiza Andriamanitra eo anatrehan'izao arety mandringana izao, nahoana no tsy miasa Andriamanitra. Riava malala ao amin'ny tompo. Ny zavatra tokony ho tsarotsika dia izao, ny hijorotsika hatramin'ny farany amin'izay efa nanorenan'Andriamanitra ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika ka handraisantsika ny Jesosy ho tompo mpamonjy antsika eo amin'ny fiainantsika.
zay ny tokony ho tsaroantsika. Tsarovy a fa misy fetrany ny zavatra rehetra, misy fetrany ny zavatra rehetra, ary eto mba tsy hahatanteraka ny hahatonga atsika ho any amin'ny fahaverezana sy ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay, dia mila miorina tsara ary mila miatrika ny ady eto amin'ity fiainana ity any eo anatrehan'ireo toe-javatra samihafa. Zay indrindra no mahatonga ny teny faneva hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy, dia tsy iza fa ireo izay mitandrina ny asan'i Jesosy fa tsy manao ny asany izao tontolo izao. Inona tokoa moa zany asan'i Jesosy zany? Ny asan'i Jesosy raha ny fampianaran'ny Jaonina apôstôly no resahana dia misy telo lehibe. Ny asa voalohany dia zao: asa manome voninahitra an'Andriamanitra, asa manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary izany no tokony fiainan'ny kristianina, na dia ao anatin'ny fanenjehana sy ny toe-javatra sarotra samihafa zaza zay atrehany, dia zao tokony hijoro hanome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainany manontolo izy. Ny faharoa dia asa fanafahana. Jesosy Kristy raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia zao hanafaka ny olona ao anatin'ny famatoran'ny ota sy ny fangejana zay mahazo azy, koa eo anatrehan'ny toe-javatra misy, dia mbola hiverina hanompo an'ny Satana indray ve ny fiainana maha-kristianina zay efa no afahan'i Kristy, efa nanolora ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ka nitondrany ny otatsika teo amin'izany azo fijaliana zany, ary namindrany atsika ny ala avy amin'ny fanjakan'ny fahafatesana ho amin'ny fanjakan'ny fiainana. Mbola hiverina hanota indray ve sanatria izany, hoy Paoly apôstôly, fa anome hanafaka atsika ary hamany famatorana zay mahazo atsika indrindra. Zay no antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao. Fahatelo farany dia ny asa manome fiainana. Ho Jesosy hoe zaho avy mba hananany fiainana dia hananany fiainany be dia be. Zay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Arak'izany dia anisan'izay tanjona kendrena amin'ny fampahirezana ny mino ao anatin'izao bokin'ny Apokalipsy izao, ny hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Arak'izany ary havana, raha tena hiainana sy velomana ireo dia mitondra antsika ho amin'ny lalam-piadanana zany sy ny fandreseny zany. Ambaran'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahafito amby roapolo, fa siandry azy amin'ny tehimby izy ka anoritoro azy toy ny fanoritoro vilany tany, dia arak'izay efa noraisiko tamin'ny raiko na ananako fahefana tamin'ny raiko, ho Jesosy. Ny tehimby dia sary ilazana indrindra ny fahefana tsy haitohaina zay ananan'i Kristy sy ny mpandresy azy. Koa izy ireo no hiara-manjaka amin'i Kristy ao amin'ilay fanjakana maritra mandrakizay. Eo anatrehan'izany ary dia hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho ny loha hevitra anjarantsika. Hitomany sy hidradradradra ireo firenena izay tsy nandray azy, ireo izay nanenjika ny kristianina, ireo izay tsy naharitra hatramin'ny farany, ireo no hitomany. Raha milaza zany eto hoe eny hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany, tsy ranomaso mpifaliana ity, fa ranomaso mpahoriana amin'izay fahatsapana indrindra ny loza miantra zay efa mitatao eo amin'ny fiainany. Satria Jesosy ilay ho avy eny amin'ny raholanitra dia anatanteraka ny fitsarana izao tontolo izao, ka izay rehetra nanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izy, ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izy. Zay no ilazana fa misy fetrany ny ratsy atao eto amin'ity fiainana ity, fa Andriamanitra irery ihany ny tompony teny farany, Andriamanitra irery ihany ny tompony teny farany. Ny zavatra mety manahirana dia zao: mety misy olona mieritreritra hoe alao fa rehefa any amin'izany farany zany aho vao hibebaka handray an' Jesosy amin'ny fiainako. Tsy fantatrao na ny fotoana na ny ora, fa Andriamanitra no tompony teny farany. Ka sao rehefa tena mahita an' Jesosy eny amin'ny raholanitra koa isika
dia sitomany sy dradradrada hoe tahak'izay foana aho mba nibebaka nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainako. Zao andro iainantsika izao no andro pahasoavana ho antsika izany, koa mba ialana amin'izay ranomasom-pahoriana izay dia ilaina ny faharetana, fa izay maharitra ihany no tsy maintsy hiara-manam-pahefana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona ary ilay endriky ny faharetana ka ahatonga antsika ho faly rehefa ho avy eny amin'ny raha onylanitra Jesosy ary hananantsika izany fiainam-pahasambarana izany. Ny faharetana dia ny hatsapahantsika indrindra fa ao amin'ny Kristy irery ihany no manana ny hery sy ny fahefana rehetra na ny an-danitra na ny ety an-tany, ary Kristy no manam-pahefana handresy ny heriny ratsy. Noho izany ny firafetantsika ao amin'ny Kristy, ny fiombonantsika fiainana ao amin'ny Kristy, io no ananantsika faharetana. Io le lazain'i Jesosy hoe raha miray amiko ianareo dia mamobe, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ambarany mpanoratra azy amin'ny alalan'izao bokin'ny Apokalipsy izao fa Andriamanitra dia manana ny planiny amin'izao tontolo izao hahatonga fiadanana ho any izao tontolo izao. Ary izany planin'Andriamanitra izany dia tsy mba planina enjana izany, fa planina izay hanohizany indrindra ny fiadanana amin'ny alalan'ny fibebahana sy fanekena izay ataon'ny olona an' Jesosy ho tompo mpamonjy azy eo amin'ny fiainany. Mitaona antsika hibebaka Andriamanitra, mitaona antsika hibebaka Jesosy, ary mampahafantatra antsika ny asarobidin'ny famonjena izay efa nomeny. Koa raha miala nenina amin'ny alalan'izao teny fampaherezana sy fananaran'izao ny bokin'ny Apokalipsy na i Jaona apôstôly amin'ny alalan'ny afatry Jesosy, dia zao tsy hafa fa ny ahatonga antsika rehetra ho tanteraka ao amin'izany fanjakam-piadanana izany. Ny tantara dia milaza fa misy tokoa ny zavatsarotra hatrehany mino fa tsy tokony hampihemitra azy ireny, fa Andriamanitra dia mampandresy izay rehetra mino azy izy. Koa eo anatrehan'ny fampahoriana sy ny fijaliana mafy mahazo ny fiainana maha-kristianina dia manao antsoavo i Jaona apôstôly fa Andriamanitra irery ihany no tompo, izy irery ihany no tokony ametrahana ny fiainana manontolo amin'izay rehetra misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ka miorina amin'ny finoana amin'i Jesosy irery ihany no tsy ho tratry ny fahafatesana faharoa ho ny Apokalipsy toko voalohany toko faharoa andininy raika amby folo. Ny kristianina rehetra dia tokony ho sahijoro amin'ny finoany ka tsy atahotra na dia misy aza ny fampiororona eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy hivadika na hiala fa hibanjina ny antony ny fanantenana. Inona no antony fanantenana? Ary izay ny tokony ho tsarotsika mandrakariva eo amin'izay fiainana maha-kristianina antsika izay. Fa rehefa mahatsapa an'izany ianao hoe ny antom-pahavelomako eto amin'ity fiainana ity dia tsy hafa fa amin'izay avelomako ao amin'ny Kristy. Fa raha misaraka amin'ny Kristy, fahafatesana ny vokatra izany. Arak'izany dia zava-dehibe no hoe zay maharitra ho mpandresy, fa omena azy tokoa ny satroboninahitry ny fiainana. Omena azy ny satroboninahitry ny fiainana. Ny fiombonana amin'ny tompo irery ihany no mitondra ho amin'ny fandresena. Fampahirezana ho antsika kristianina ihany koa izany. Fampahirezana mba hahatonga antsika haritra ao amin'ny Kristy, fa Andriamanitra no mitondra ny fiainantsika. Andriamanitra no tompon'ny teny farany eo amin'izao fiainana izao. Andriamanitra no miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainana maha-olombelona antsika. Raha ataontsika hoe fiainam-pandresena ny fiainana maha-kristianina antsika dia tokony ho tafalatsaka tsara ao am-potsika tsirairay avy zany mba hahatonga antsika ho voatazona tsara ilay hery ny finoana velona ao anatsika ao ka hiainantsika ny fiainana mandrakizay dia ny mbola eto amin'ity tany ity.
ny fiainana kristianina dia toy ny tantara zay voambara ao amin'ny bokin'ny Eksodosy na Eksodosy vaovao, mandalo ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, mamakivaky tany karakaina, misedra ny hoanana sy misary. Kanefa Andriamanitra ihany no manome hanina azy, ary amin'ny farany dia miditra ao amin'ilay tany nampanantenaina dia ilay paradisa n'Andriamanitra zany. Izany no anisany fiainana kristianina. Mila faharetany zany, ary mila hijoroana tokoa mba tsy ahatonga antsika hitomany rehefa ho avy eny amin'ny rahony lanitra Kristy, satria rehefa ho avy eny amin'ny rahony lanitra Kristy, ho an'izay maharitra hatramin'ny farany dia zao ho faly izy, satria vita teto ny fiazakazahana, vita teto ny ady, ary afaka amin'ny fahoriana sy ny fanenjehana rehetra sy ny zavatsarotra miatra eto amin'ity fiainana ity ny mino izay manaraka ny Kristy, fa handova ny fiainana mandrakizay izy. Io indrindra ilay tsaroantsika amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho, efa niady tsara aho, nitahiry ny finoana aho, ary ankehitriny tehirizina ho ahy ny satroboninahitra ny fahamarinana. Zany indrindra ry havana no zava-dehibe. Ka raha napetraka ny fanontaniana teo hoe ranomasom-pifaliana ve sa ranomasom-pahoriana no zava-misy eto amin'ity teny lahateny anjarantsika ity, dia tsy hafa izany fa tena ranomasom-pahoriana amin'ny fahatsapana indrindra ny zavatra zay hiatra ho an'ireo zay tsy mino ka mahita an' Jesosy eny amin'ny rahony lanitra izy. Satria amin'izay fotoana izay tsy nisy fotoana zay bebahana intsony, fa ny famaizana tokoa no miatra aminy, ary izany indrindra no anisan'izay mampahory ny fiainana, ary io no mahatonga ny tenin'ny soratra masina fa amin'izany fotoana izany dia hisy ilaza manao hoe afeno zahay ry tendrombohitra, satria tena tsy ho tantin'ny olona izany fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra zany. Tsy ho tantin'ny olona zany fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra zany, fa tena mampahory azy tokoa izany. Zany indrindra azy no anisan'izay hampahirezana antsika koa ankehitriny. Isika kristianina zay mandalo fanenjehana, isika kristianina zay mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, isika kristianina zay tena hoe miazona mafy sy mitana mafy ny finoana velona amin'izay maha-kristianina antsika, na dia misy aza zavatsarotra miatra amin'ny fiainantsika, misy ady ampanahitra antsika, tsarovy fa misy fetran'izany. Fa Andriamanitra tsy maintsy mampandresy anao amin'ny ady zay atrehanao, ka rehefa ho avy eny amin'ny rahony lanitra Jesosy, tsy anisan'izay hitomany ianao, fa anisan'izay ho faly ianao, satria vita ny ady natrehanao teto. Fa andray ilay satroboninahitry ny fiainana ianao amin'izay hitenenan'i Jesosy aminao hoe avia, ianao zay no tahino raiko mandovany ny fanjakana maritra mandrakizay, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zava-dehibe arak'izany ny ananantsika izany faharetana izany mba hiorenantsika tokoa ao amin'izany fanjakana maritra mandrakizay, ka hiara-miomboninahitra amin'ny Kristy ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Eny, amen. Ho tanteraka tokoa ane izany, fa izay eny an'Andriamanitra dia zao tsy miovaova zany, tsy mba miovaova tahaka antsika olombelona, fa rehefa eny eken'Andriamanitra ny ahatanteraka anao ao amin'ilay fanjakany, dia ho raisiny sy ara-iombodova aminy ao amin'ny Kristy isika tsirairay avy. Tsy mba ho tahaka antsika olombelona zay mivadibaditra, manao eny an'io, manao tsia raha-pitso, fa lay Andriamanitra zay manaiky ka mametraka ny fanekeny mandrakizay ao aminao, dia tsy hitsoka ny fanekeny mandrakizay aminao izy rehefa mino anao ary maharitra amin'izany fiainana kristianina izany. Engane, mba ho tafian'Andriamanitra hery isika, mba ho velo ny finoana isika, ary iorona mafy tsara ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanekentsika ny fitarian'ny fanahy masina. Fa rehefa tena maharitra amin'izany ianao, dia ho hitanao
fa na misy fanenjehana, na misy fampahoriana, na misy ady atrehanao eto amin'ity fiainana ity, mandalo ihany reny. Fa tsy zany akory ny manana ny teny farany, fa Jesosy lay efa nandresy ny fahafatesana, lay Jesosy efa nahatanteraka ny asa mpamonjena ho antsika, io no manana ny teny farany ka mampiompenana antsika ao amin'izany fanjakana maritra mandrakizay zany. Dia ny tompo ny fiadanana ny miasa feno ao anatintsika. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotranao Jesosy ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity anio ity, satria mampahery anay tokoa ianao ary mampahatsiaro anay ny asarobidin'ny famonjena izay vitanao anay. Dia tehirizo amin'ny fahasoavanao mandrakarivo zahay, na dia ao anatin'ny fotoatsarotra izay hiainan'ny firenena sy izao tontolo izao noho izao valanaretina izao, dia matoky fa ny herinao Andriamanitra velona no ankinanay ary mampandresy anay amin'ny adinay rehetra tokoa ianao. Ka dia ho feno fifaliana ny fonay ary ho feno fiadanana ny androm-piainanay rehetra. Dia amin'ny anaranao Kristy mavony avy any Nazareta no andrinay sy ametrahanay izay mivavaky izany misaotra Jesosy. Amen. Sabata izay voafidy ho mpiasana, ka manohireo adidy zay natomboka, ho mpitaizany fanahy toy ny vitana, tena sani tarikao Jesus, di biasa sianteri kama fanafu, tena nagumu diveri malu petuku, Tamuda sinizazaku, sinifidia samu.